Ivavakantsika isaotran' Jesosy satria sarobidy loatra ny fotoana androany. Tady tsara fa izy no antony ary izy no ivony. Afahantsika miombona sy miray foy eto amin'ny toeran'ity indray androany. Andray izay tsara rehetra avy aminy. Ofainy amin'ny lanitra ny tananao amin'izao fotoana izao dia manaova fisaorana tena hoe avy any anatin'ny fonao. Misaora azy ny amin'ny zavatra rehetra. Misaora azy ny amin'ny fitantanany. Misaora azy ny amin'ny fitondrany. Misaora azy ny amin'ny zavatra mety mahafinaritra na tsy mahafinaritra anao. Fa renydrehetra dia miara-miasa mahasoa ho any izay tia azy. Misaora azy ofainy amin'ny lanitra ny tananao manomboa mivavaka amin'izao fotoana izao. Sokafo ny vavanao. Ray amin'ny anaran'i Jesosy misaotra anao zany amin'ny fahatsaranao. Misaotra fa tsy miovy ianao. Misaotra Jesosy fa tsapana hoe ny fotoana rehetra dia sarobidy nomenao anay ary fanomezana tsy iverenanay. Ka androany Jesosy tena hoe misaotra anao zany amin'ny fotoana, ny amin'ny fahasalamana, ny amin'ny hery, ny amin'ny tanjaka, ny amin'ny fotoana ahafahanay miompo eto indray androany. Andre izay fanambarana rehetra avy aminao. Misaotra Jesosy fa tsy mikatona ho anay ny lanitra, fa manana tenivonina ho anay isan'andro ianao. Misaotra Jesosy fa isan'andro dia manamboatra anay ianao. Atonga anay ho amin'ny fanahafana tanteraka anao ary aneo anao isan'andro eo amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny famindramponao, manarona ny fahotanay, manafaka ny fahotanay ary mahatonga anay ho tonga olom-baovao marina araka ny endrikao. Manome voninahitra anao zay Jesosy. Manana izay manana anao. Ianao ny rehetra ny amin'ny fiainanay. Ianao ny sarobidy indrindra Jesosy. Feno ny fiainanay. Manana anao zay. Tsy mahatsiaro fahabangana zay satria eo ianao. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra. Ny amin'ny takatry ny saina sy ny tsy takatry ny saina. Misaotra anao zay. Misaotra ray amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy Kristy. Velona sy masina ary manan-kery avy any Nazareta. Amen. Amen. Manasanao anokatra ny Salamo. Salamo fahaenina amby sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo Salamo fahaenina amby sivifolo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo amby folo. Psaume 96. Rehefa hita dia ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Mira firam-baovao ho an'i Jehovah. Mira ho an'i Jehovah ary tany rehetra. Mira ho an'i Jehovah. Misaora ny anarany. Lazao isan'andro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jentilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagagana ataony. Fa lehibe Jehovah ka mendritra ho deraina indrindra. Sady matahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinony. Fa Jehovah nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra ny eo anatrehany. Hery sy fahatsarantareny eo amin'ny fitoeran'ny masina. Ry firenena manomeza an Jehovah. Eny manomeza voninahitra sy hery ho an Jehovah. Manomeza an Jehovah ny voninahitry ny anarany. Mitondra fanatitra ka mankanesy eo an-kianjany. Miankofa eo anatrehan'i Jehovah amin'ny fiaingona masina. Mangovita eo anatrehany tany rehetra. Lazao ny amin'ny jentilisa fa Jehovah mpanjaka. Ary zao rehetra zao voahorina ka tsy hetsika. Hitsaran'ny olona amin'ny fahamarinana izy. Aoka ho faly ny lanitra ary ho ravoravo ny tany. Aoka hirondroana ny ranomasina izay rehetra ao aminy. Aoka ho faly ny sasy izay rehetra ao aminy. Dia ioby amin'izay ny azo rehetra ny anala. Eo anatrehan'i Jehovah fa avy izy eny, avy hitsara ny tany izy. Hitsara izao tontolo izao araka ny rariny izy. Ary ny firenena amin'ny fahamarinany. Amen. Andao tsy tehitehaka mafy be ho an'i Jesosy androany tsy tonga Jesosy hamaly ny fanontanianao fotsiny, fa izy mihitsy ny valim-panontanianao androany. Tsy tonga izy hanokatra lalana fotsiny, fa izy mihitsy no lalana androany. Tanjon'ity fotoana ity androany nananao fiombonana sy firaisana lalina aminy androany. Nao vavaka anankiray tsy mialohan'ny idirantsika ao anatin'ny fiankofana aza misy avelana minitra na segonda anankiray very androany. Fa sarobidy ity fotoana anasan'i Jesosy anao ty. Nao vavaka anankiray tsika manaova vavaka amin'izao fotoana izao hoe asio etaeta ato anatiko Jesosy androany. Asio etaeta sy anohanana anao ato anatiko androany. Aoka tsy tonga fotsiny eto androany, miaraka amin'ny fo vidy androany. Aoka Jesosy isy etaeta ato anatin'ny foko androany. Aoka isy etaeta ny andre ny teninao. Aoka isy anohanana ny teninao androany satria fantatro Jesosy fa mbola tsy rehetra ny fantatro. Sombitsombony ihany ny fantatro. Nefa rehefa mahafantatra anao dia mety anao, dia manahaka anao. Eto mitsangatsangana ny amponao zay androany Jesosy. Eto zay alalan'ny sitraponao. Tarito amin'ny lala mariny zay. Ary aoko izay anjetaeta androany. Haniry fatratra anao, honona ny teninao, honona ny fanambarana avy aminao. Ary indrindra anjetaeta koa Jesosy ny mba hovainao. Misaotra Jesosy, mankasitraka Jesosy. Vony izay ny iaino anao, vony izay ny ankatoy izay rehetra ambaranao. Amin'ny anaran'i Jesosy
amen. Hitehako mabetsika ho an Jesosy a hiditra ao amin'ny fandaharana manaraka. Halleluja. Ndao tsika tsy handeha amin'ny fahazarana fa ka ho vaovao mandrakariva ny fotsika isaky ny tonga amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tadidio fa Jesosy manana zavatra vaovao foana tiany hamangina antsika isan'andro dia ndao tsy ho diso an'izany programme zany. Amen. Vavaka tsika. Jesosy amin'ny safidy izay no hoe eto amin'ity marain'ity. Ny marina dia ianao mihitsy ny safidinay Jesosy. Ka androany tsisy avelanay manemba tsembana ny fiombonana aminao. Fa arindrinay ny varavarana Jesosy. Mety eto amin'ity toerana kalamanjany ity ny misy anay fa ny fonay kosa Jesosy a fantatray fa afaka ho tonga fitoeranao. Androany izay iombona amin'ilay pahary anay. Androany izay te hity anao Jesosy a hitoraka voninkazo anao. Androany izay Jesosy te hiatoraka eny atratranao satria efa nomenao alalana ny amin'izany izay. Aoka izay tsy ho falopitazana fotsiny fa efa natsangana ho zanaka izay Jesosy a. Aoka ho fena etaetany fotsika androany. Aoka tsy handeha amin'ny fahazarana raha iry ianao raha nandratanana ianao. Aza miandry émotion hoe tsy maintsy milatsaka ny ranomaso fa midira fotsiny dia tiavy Jesosy amin'ny maha izy azy rehetra. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Tonga soa eto indray ianao Jesosy. Atao-ponay tsirairay avy. Maniry fatratra anao izay. Mangetaheta fatratra anao izay. Alleluia. Tonga indray ny ora ionako aminao ka marindriko avokoa varavarany fo. Tonga indray ny ora amanginao ahy tompo tsy misy hafa tsy izaho sy anao. Irao ampahitao fitiao ka usuri lay tiloilonao anengikay misemo ako indray ka utrony ao fiza misy anao no tiako isay. San mihitsy Jesosy. Halleluja. Amafiso amina tonga indray ny ora. Tonga indray ny ora viako fako kawaritiko varavarany fo. Aza manaiky ianao androany raha tsy mahita fity aminy. Miseho amiko indray ka utrony ao fiza misy anao no tiako isay. Ampahitao fitia usuri lay tiloilonao anengikay misemo amiko indray ka utrony ao fiza misy anao no tiako isay. Jesosy, Jesosy, milamiaula aminao ny atmosfera
izay madio am-po ihany mahita azy arak'izany tononkira izany raha misy tokony atsonika androany aza entina manaraka anao mody intsony mamelany fanamasina andoro anao mamelany fanamasina sahady anefy ny fonao ka raha ilatsaka ny teny rehefa avy eo efa vonona mialoha ny fonao andray azy maneke androany raha misy zavatra tianao raha misy zavatra manakana anao tsy ahitan'Andriamanitra fotoana izao aza sasa foana miditra amin'ny fanatriana raha tsy efa voadio ny tanana raha tsy efa voadio ny fonao androany raha mila mividy volamena voadio ianao fotoana izao mbola mamindra fo Andriamanitra o Jesosy tsy teo amin'ny fitoerana tsisy anao androany Jesosy te andrombaka ny fanjakanao te andrombaka ny fanatrianao tsy avelako mandalo fotsiny ty sabotsy fa 15 volana novambra ty Jesosy raha nomenao tombonandro androany iverenako aminao zany iverenako amin'ny sitraponao zany tsy avoditro ny famindramponao tsy ataoko tsitsina tsy hoararotiko ny fahasoavanao Jesosy Alleluia Alleluia mafy andro tsaya ravutusi viri qual pizzuta eu no tico iniciar. Jesosy eu tindray asiny amiko manontolo tsy manana ninina lahatra eo anatrianao an Jesosy fa zay rehetra ady avy aminao zay rehetra sitrahako te vokatry ny fitiavanao raha angataka androany Jesosy tsy angataka aminao hoe ny anefoefo na ny mahery sy matanjaka fa raha angataka androany aza laozana Jesosy aza vela hiala tsy matahiry tena Jesosy androany amrehatra dia raha pitso dia efa miova raha misy zavatra iangaviako anao androany raha misy zavatra iangaviako anao androany Jesosy aza ilaozanao aza vela hiala eo anatrianao Jesosy aza esorina amiko noviana ny fananao fa very ara-lavitra anao
aoka hiantoraka aminao, aoka anatenanao amin'ny androm-piainako rehetra Jesosy. Ny finoko dia aminao mandrakizay, tsy amin'ny olombelona, tsy amin'ny fananako sy izay ampelantanako, fa aminao ilay Bary aho. Andeha tsy horeraka, ny herinao manoana, ny fanahinao Tompo mitarika matukia anitinai yakata tuini furu maeri miandiana wau Tompo andro sueria amina. Aminao ny finuku ka tsy atahotrao, fa ianao no ijoroko ao anaty ady sarotra. Aminao ny finuku ka tsy atahotrao, fa ianao no ijoroko ao anaty ady sarotra. Datsika namafy aminao ny finoko Tompo. Aminao ny finoko ka tsy atahotra, fa ianao ijoroko ao anaty ady sarotra.
andry anao atompo ny fiandrasako anao tsy faharesena fa hery mampitombo ahy isan'andro ny fahaizako ny fanekeko iandry anao Jesosy aoka tsy handingana anao Jesosy hiantoraka aminao anetry tena isan'andro hiantoraka aminao tsy mahavita tena irera tompo familanao izaho manontolo tsinotsino nazay rehetra mety hananako tompo raha tsy misy anao tsy natao isaraka tsy natao isaraka aminao aho na hanalavitra anao fa asangambizay mety anjoay raha toka ilaozanao aza ilaozanao aza manariay yaleo anaty anao asesorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy eo ianao lazao iao aza ilaozanao aza manariay yaleo anaty anao asesorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy eo Dabuli lasika tsy mahavita tena tsy mahavita tena irera tompo familanao izaho manontolo tsinotsino nazay rehetra tompo raha tsy misy anao fa tsy natao isaraka na hanalavitra fa asangamba izay mety raha toka ilaozanao aza aza manariay yaleo anaty anao asesorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy eo ianao aza ilaozanao aza manariay yaleo anaty anao asesorinamiko tompo ilay fanahinao fa very ao ratsy eo ianao ao anatin'ny feokira aoka anao hivavaka sokafy vavanao lazao am' Jesosy zany etaetanao zany mifikira am' Jesosy teneno izy Jesosy za ko tsy ala aminao novinanoviana Jesosy tsisy ataoko saraka aminao afitiavanao mandrakizay Jesosy
natsanganao natsanganao ndray ho tsara kokoa ny fiainako tovo mihoatry ny taloha tsy avelana rava mandraky izay aho tompody androany zay Jesosy vonina niverina tahaka ny zaza vonina izay ho tarihan'ny fananao vonina izay Jesosy nitondra ny avaty anatinay ho anitra kasitrahanao fa namasinao mamenoanay tsirairay avy androany ianao ilay manavao anay isan'andro ianao ilay manome hery isan'andro ianao ilay manao zava-baovao isan'andro aoka raha iandrandra fanovana izahay dia aoka ny aty anatinay aloha no irinay iova voalohany Jesosy aoka hiverina tahaka ny zaza tsy atsiaro matiantoka raha toka manetry tena na mba mangina na tsy mitsara ny hafa fa ho tsotra Jesosy tahaka ny zaza izany sitraponao anay tsirairay avy izany sitraponao aminay tsirairay avy ko tanteraka aminay izany ampio izay fanamasinao tsy amikery na amin'ny tanjaka fa amin'ny fanaiko hoy ny teninao say manana ny fanay atao e zanaka tsy aitsony fanao tanteraka tariwao fanay masino uvayao ulupao fao vianao malalizay timantimati awao bukuao tariwao fanay utuinizazindai tariwao tesos iubunamira unenu ni fuku ufitwera masinao faleme banai nusitakawanai levuya vuku zetina taunita
toy ny zaza indray tareo ao Jesosy iombona miray. Alleluia. Afaka mahazo toerantsika tompoko azafady hiditra avy hatrany ao anatin'ny fotoanan'ny témoignage tsika. Mandroso tompoko. Halleluia. Voninahitran'Andriamanitra rery ihany no ahafahako indray mijoro vavolombelona eto androany ny amin'ny asa nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainako. Resaka fiombonana ilay izy. Misy fotoana lava be nandalo ato fa tao anatin'ilay izy trano ipetrahanay zany lova hikambanan'olona dia mifandimby zany ilay zanaka mandray an'ilay hofa-trano. Dia io trano io nefa tena efa nedivana valim-bavaka ny nazahoako an'io trano io. Dia mbola ny investira teo amin'ilay trano zany hoe anaovana ferme dia efa vita ilay izy. Dia rehefa nanomboka tamin'ilay izy amin'izay dia misy zavokely zany, zavokely tsy mpandova fa somary ilay olona zany tsy lalam-boto hoe. Misy fotoana andevenany fanafody eo an-tokotany. Dia za moa zany efa teneny hoe mapetrika ny tromba no mijery anahy dia tsy tiany be dia be mpanofa trano eo. Dia za ihany ny teneny amin'izay tonga foana izy mialahy ianao amin'ny trano ilaiko amin'ny farany volana. Dia ny tenen'ilay olona mandray ny hofa-tranonay tsy manana fahefana ozy izy analanao eo amin'ny trano fa ozy izy satria izy any amin'ny province ilay olona mandray ny hofa-tranonay dia alefa aimby-vola fa andefa contrat antsika senao ozy izy. Dia nalefa an'ilay olona ilay contrat dia tonga foana izy isan'andro zany. Dia misy fotoana rehefa andeha hivavaka sabotsy maraina ohatr' izao amin'ny enina maraina endrasany eo am-baravarana. Dia tena tsy miraraha mihitsy izy dia nitsoko foko tany. Za ozy izy tsy mahay mamaky teny za tsy miraraha an'iny fa miala ianao fa za mmpandova n'ity tanàna ity. Dia tao anatiko ohatra misy miorooro zany. Dia indray andro nanao fifadikana alakamisy. Dia io indray izy efa miandry anahy eo. Dia ianao izy mila miala. Dia rehefa tamin'ny fotoana eo amin'izay Jesosy tena fantatra hoe valim-bavaka ny nazahoako an'ity dia misy an'izany hoe mametsy fofo zany ve ianao. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra ny liana dia nizarako an'ilay izy dia ozy izy hoe tena manaova ozy izy fiombonana amin'ny Jesosy fa fiombonana miverena miombona. Dia divainy dia tao an-trano tsy nisy divay fa alina ny andro dia rano nalaiko. Dia ozy hoe Jesosy ety io amin'ny misy dia nanao daly amin'ny zanako io izay ozy izy tsy fazakana anazy ety ny andefasanay azy ihany. Dia nalahelo zany toy izay hoe nandefasako mesazy dia mamany tsapako be ho ilay fo mareny fa izao hivavaka ao anazy ho za mba hiova mokasihan'i Jesosy izy mba hiova hiala amin'ny zavatra tsy mety ataony io zany. Dia niteny tamin'i Jesosy amin'izay tsy nenahy intsony mampanahy anazy zany fa mifona ho an'ilay lehilahy za mivavaka ao anazy atao ohatrany tao anatin'ilay firaisana tamin'i Jesosy. Rehefa rapitsiny iny teny amin'ny fitoriana asa dia nandefa mesazy ilay mamany hoe misaotra ozy izy fa nahazo an'ilay zanako mivavaka nataonao. Dia tsy fantatro zany hoe inona ilay izy fa nisaorako an'i Jesosy tapabolana izay fa tsy tonga tao amiko intsony izy dia tsy reko intsony no momba anazy ilay izy zany tena hoe tsika tsy mila miady amin'ny nofo rehefa misy zavatra mitranga ohatr'ireny fa fiombonana amin'ny Jesosy ihany dia Jesosy miasa ao ambadika ilay fiombonana fa isika raha mandeha tao anatin'ilay izy feno anahy ny Facebook mitady trano fa lehibe za fa tsy nahita mihitsy ny hoe mety amiko fa tena izay hoe ninonina no manin'i Jesosy ho anao rehefa miombona amin'ny Jesosy ianao tsisy afaka tsy vototra izany intsony iny fa fiombonana ny ilain'i Jesosy amintsika voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia. Mandroso ranavavy. Tain'i Jesosy daholy tonga eto androany hamerina voninahitra ho an'i Jesosy. Za zany nisy toetra izay tsy mety resiko mihitsy. Fantatro hoe mila manaiky mivady dia miezaka nangataka tamin'i Jesosy aloha hoe za Jesosy ampianaro mba hanana an'izany hoe soumission amina tena vady izany. Dia rehefa misy zavatra iriko dia contreny foana ilay izy dia manentena be ny anatiko any. Ahoana raha ho Jesosy teny ekena hoe dia tsy maintsy mamaly foana dia avy eo izy nitaraina kely hoe saky io izy malahelo fa ndrika io tsy mba manaiky anazy mihitsy. Dia avy eo dia za nefa tia anatiko miady hoe mba tia anaiky anazy. Dia rehefa tonga indray setrain'i Jesosy dia mbola verina mamaly anazy foana. Dia nisy fotoana amin'izay nisy ten'Andriamanitra hoe ny révélation tena hoe fiombonana marina amin'i Jesosy dia ao anaty révélation ny azo fijaliana. Dia za hoa Jesosy tena te hatsapa an'izany hoe ianao mifamatotra fanahiko mihitsy hoe tena miombona aminao Dia tao anatin'izay Jesosy révélé anao hoe
révélation azo fijaliana no ahafahako tena miombona aminao. Dia tao anatin'izay natsapa hoe misy fotoana misy zavatra mangiana Jesosy ana dia zaraiko amin'ilay vadiko. Dia avy eo nefa nandika ten'Andriamanitra dia nisy teny tao hoe tokony hoe tsy mampianatra ny lehilahy vehivavy fa ao anatrehany lahy vavy ao ka tena angina. Dia teo amin'izay hoe Jesosy io mila mangina zany. Dia tao anatin'izay tena mivavaka izay isaky ny hariva dia nisy zavatra zany mangina tompo dia nao ozy izy no mizara partage dia zaho tsy hizara ntsony fa dia lazaiko anazy mbola izy hoe misy famarinana ten'Andriamanitra malona izay mombamomba ozy hoe aoka vehivavy hianatra mangingina ozy izy. Donc zany zaho azy Jesosy mila mianatra mangingina. Dia tao anatin'izay nangataka révélation dia nirevelen'ny fanamasina hoe tamin'ny alalan'ny Adama nahafantarana hoe tsy azo hohanina ny hazo. Dia zay donc zany hoe Jesosy any amin'ny vadiko zany hoe ny révélation tokony hidina. Dia zaho rehefa manana révélation mila mangina ho za fa mitiraviny aty anaty personnellement miaraka amin'ny Jesosy. Dia teo nampianarin' Jesosy hoe mila tsy vehivavy miteny foana ny ilainy fa vehivavy efikasy. Zany hoe misy hery zany. Dia tao anatin'izay Jesosy ampianara zany mba ho efikasy zany arak'ilay fahasoanao fa tsy mifahasoako foana. Dia nanomboka nanaiky na bedin' Jesosy tsapako mihitsy hoe bedy tao anatin'izay tao anatin'ilay toetra ireny dia se soumettre hoe Jesosy fona zaho zany fa bedinao satria mbola mafilo foana. Dia nitenen'i Jesosy hoe hitanao fitiavany vadinao fitiavako daholo manifestationko hita maso ireny ozy izy. Matoa izy mandeha mitady vola misakrifie fiainany dia za miseho ozy izy amin'ny lalany pourveko ozy izy hoe tiako nareo. Jesosy tena fonao za afaka enao zany hoan'ny divako fa tsy le vadiko. Dia avy eo nanomboka teo amin'izay tsy ny accusé anazy tsony tsy nanaratsy anazy satria menatra be hoe vao hiteny anazy dia Jesosy zany no accuseko io. Dia nanomboka teo nyrevelen'i Jesosy amin'izay. Dia hoe Jesosy ana révélation na ina koa tsy maninana foananao ary fa afindrahoany amin'ny vadiko any daholo satria avy any amin'ny lehilahy ny lahy foana mitarika amin'ny vavy. Dia nagaga rehefa avy miasa izy dia somary reraka dia masikasika kely. Dia taloha za miara-masika aminazy dia mikorota anao izay. Dia indray mitabataba be. Tao anatin'izay fotoana izay nefa vao nirevelen'i Jesosy anany azo fijaliana. Dia niteny rena manginy tomponao hoe tafio Kristy ozy izy fa aza mihahy filany nofo aza mihahy nofo izy tanteraka amin'ny filany toy izay manomboka izao zany ianao nofo dia alao ianao hanaintaina io. Teny ny vadiko dia manaintaina ilay nofo te amaly izy fa alao ianao hanaintaina eo fa izay ataonao eo fa ny vadiko alao hiteny eo foana. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa tao anatin'izany natsapako hoe aiky rehefa manomboka ianao miditra na tsy volonté ianao ary fa mifanamasina mitondra anao any amin'ny profondeur amin'ny fanatretena zany. Ianao hoe wow Jesosy tsy marary tsony fa misy fiadanana be ao anatiko na mitabataba ary ilay vadiko. Dia manomboka gaga be izy fa tsisy réaction tsony dia niteny izy dia tsy izaho ilay izy fa henoko hoe Jesosy. Tsy izaho tsony velona fa Kristy velona tao anatiko. Izay ny joroky vavolombelona eto androany hoe velona Jesosy rehefa mankatoy fotsiny tsika dia ampiny amin'izay dia mivoaka ilay fruit de l'esprit. Tena tsapako hoe tsy hisakarena be mitady an'io fa Jesosy manampy rehefa mangeta hety ianao. Satria tena hatramin'izay tena sakra tena fona milaza izany mba ahafahantsika mahazo hoe Jesosy andehanao besaina be zany tsy hamaly fa mipoaka ihany ilay tao anaty tao. Fa rehefa tonga Jesosy nasorony ilay mampipoaka rehetrarehetra tao dia avy eo niteny amin'izay mivadika endrika io izy lasa niova be. Voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Alleluia. Engany eo tantarantsika tsirairay avy zany amin'ny anaran'i Jesosy. Tahiny Jesosy daholo ho voninahitr'Andriamanitra irery ihany no hijoroana vavolombelona. Merci. Bon anniversaire aussi zarety. Merci. Dia somary lavalava fa fitiniko anatin'ny zavatra anankitelo famangin'Andriamanitra dia fanasitranana dia fanompona. Ho an'i Jesosy ny voninahitra ny amin'ny fanendreny Jesosy ny amin'ny asa any ambanivolo any ambanivolon'ny Tamatavy Ambodibonara nisy famangin'Andriamanitra tany. Novambra ohatran'izao tany ambanivolo atao hoe nofy nefa tsy nofy
fa tena zavatra iainana réel. Rehefa ohatran'izao dia mafana be any, dia somary niala tao amin'ilay chambre misy anazy zany dia natory teo amina canapé. Dia ny lohako mianavaratra dia ny tongotra atsimo dia ny atsinanana viato. Dia rehefa natory a tena poziko matory fa lasa ohatrany tsisy tafo le trano atoriako. Dia misy rahona milahatra dia miantsinanana avy any andrefana miantsinanana le rahona. Dia misy rahona anankiray nidina manandrify anahy. Dia gaga hoe mba hafahafa koa ty rahona ty, ny rehetrarehetra miantsinanana fa izy indray mandeha ty amiko. Dia ohatrany hoe isasaka ny atongavany amiko sy tamin'ny lanitra. Dia le andro ohatrany maizina be fa mazavazava ohatran'ireny hitanareo dia volana reny. Dia somary mazavazava fa le volana tsy hitako. Dia nidina le rahona. Dia rehefa nidina le rahona dia anjely le izy dia mikopaka elatra ohatr'izao. Dia ozy izy anjely. Dia vao niteny an'izay zao tonga dia nijoro teo akaiko. Jesosy le izy. Tsy niteny ninina izy fa niditra tao anatiko izy. Dia lohany nandrify tamin'ny lohako dia le za miatsilany mahitsy zany. Dia niditra tao anatiko izy. Dia nahetsikako vatako dia tsy tafihetsika ntsony aho. Rehefa matory tsika dia heninao hoe rehefa voatsindry ny tananao dia heninao hoe manala ny tanako za zany. Fa manetsika amin'ny vatako dia tsy tafihetsika mihitsy. Dia latsaka ranomasiko hoe Jesosy eo maty za zany. Dia heniko mihitsy ny misy rano mamaritra eo amin'ny masoko. Ny antony nampitomany anahy mbola be dia be le asa tsy vitako. Dia andeha sady ve zany za Jesosy. Rehefa taitra tena hitako mihitsy ny nisy rano namaritra tamin'le ondana nondanako. Dia nitsangana rehefa avy eo. Dia rehefa nitsangana dia ohatrany somary nianavaratra zay. Dia namoa mamanay, mama mifoaza fa tonga Jesosy. Dia vao nitsangana mamanay dia somary nianatsimy za. Dia nisy mpanompon'Andriamanitra nanasana hoe mba hitondra teny. Dia tonga dia fiverenan Jesosy no nizarako tao anatin'izay. Dia gaga fa ny afatra rehetrarehetra nomeny ray aman-drentsika dia fiverenan Jesosy daholo taorianany eo. Ho an Jesosy rery ny voninahitra. Dia tsy za rery ihany vangin'Andriamanitra fa nanompino tany ambanivolo vangin'Andriamanitra. Ohatra nisy be dia be tena be dia be. Misy olona mijoro vavolombelona hoe pastera mahatonga anay mandeha mivavaka ato. Tena vangin Jesosy zay ny fiverenan Jesosy. Mifanjavonana ny olona any nefa mbola tsy tena hoe atsika zao mahazo teny isanandro. Atsika mahazo révélation, mahazo fanambarana, mahazo fantsiny. Fa tena Andriamanitra miditra tsehatra mamangy ny fony zareo. Dia mijoro vavolombelona tsy vitsy fa be dia be hoe pastera mahatonga anay mandeha mivavaka aty. Dia vangin Jesosy zay. Mifanjavonana, ny aoriana mifampakarana, tena fijaliana be dia be. Dia resy lahatra ny olona mandeha mivavaka. Ho an Jesosy rery ny voninahitra. Ny anankiray ohatra fotsiny nisy olona tsy mpino vangin Jesosy. Dia tao amin'le toerana any moa tompy fa ny olona zany efa hoe mahita fotoam-pivavahana dia hoe fiangonana foana. Dia hitany zany tao amin'le toby misy olona manao akanjo fotsy dia mivavaka manao intercession le mafana be le ao anatin'ny atmosfera ny lanitra mihitsy zany. Nefa izy tsy mahalala an'izany Dia mivavaka re olona reo mivavaka dia hitany ao anatin'ny ofy hitany. Dia rehefa mivavaka le olona dia mahay misokatra ny lanitra. Dia nisy anjely nidina avy tany. Dia hoy izy le anjely hoe dia natahotra be izy. Dia hoy izy le anjely hoe aza matahotra fa iraka mialohan'ny fiverenany. Dia taitra izy. Dia raha vao taitra le olona dia tonga dia nireseny lahatra amin'ny vatiny hoe andana mivavaka amin'io fiangonana io. Ho an Jesosy rery ny voninahitra. Hatramin'ny zazakely ataoko hoe eo amin'ny 7 taona na 10 taona angambany. Tena vangin Jesosy dia mitantara hoe
nanjavina daholo ny olona tonga Jesosy dia mba nanontany anazy zany za dia taiza zao a dia hozy izy hoe tsy hitako pastera andreo tena paheresika izy hoe mahereza dia mivavah tsara fa manomana ny fiverenany Jesosy atsika ho avy ane Jesosy izay zavatra rehetra tiantsika io a na olona io na vola na zavatra tavela eto daholo reny na faux ongle na faux CV na faux dent tavela eto daholo reny fa hitsenany Jesosy eny amin'ny raha olanitra atsika amen. Dia zao zavatra tena mampianatra Jesosy tsy hoe mamonjy ny hafa tsika dia tsika tsy voavonjy. Nisy taona misy hafatra mpitan'ny mpanompon'Andriamanitra tsy mamenatra fa ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tena nisy fanovana be dia be nataon'i Jesosy tany ambanivolo. Nisy taona nisy toriteny mpanompon'Andriamanitra raha mahatsikaritra tsika tamin'iny volana septambra ho septambra dia zao ny tenen'i Jesosy tamin'ny lalan'ny mpanompony. Teneno izy izy mipiara-manompo aminao fa raha miconsidere anao izy ao mangingina zareo dia za hiconsidere azy ireo eo amin'ny publika. Tsy haiko na misy natadidy an'izay. Dia misy fotoana misy zavatra ampatsiahivin'Andriamanitra, misy zavatra ampatsiahiva fandriamasina foana hoe elao ty zavatra ty. Le zavatra tsy hoe ngeza be amin'Andriamanitra moa tsisy ota kely sy ota ngeza zany fa rehefa ota dia ota. Rehefa tsy famarinana dia tsy tian'Andriamanitra zany. Dia nisy taona amin'izay narary. Dia rehefa narary magaga le aretina fa rehefa maraina ohatran'izao dia ohatran'ny maheno hoe efa tsy hanina angambany. Fa rehefa tonga ny amin'ny telo sasany amin'ny efatra eo io ndray fa mangovongovotra dia sady mamay be any anaty any maheno mangatsika be mihitsiny. Dia any amin'ny lohako any ohatran'ny misy manao ohatran'izao zany. Hitanareo ohatran'ilay mandeha voyage dia mandeha mafy be reny dia misy mifanintsintona manao ohatran'izao sady mba naintaina ny hafanana miakatra foana. Dia nivavaka sitrana amin'ny anaran'i Jesosy. Amarainana iny io ndray dia farany resy lahatra aleo rangahina fanafody a. No anona ny fanafody? Nandefa mesazy kely tamin'ny ray aman-dreny. Papa, marary be zahato. Henoko mihitsy izy mivavaka ana fa farany sao dia tokony antsoina dokotera. Efa 15 taona hatramin'ny nanomponan'i Jesosy tsy narary zany fa tamin'io vao tsy maintsy nitsindrona fa tsisy ninina. Efa nandeha heninandro lany teo amin'ny tsy haiko 500,000 latsaka teo amina fanafody sy raha tsy diso teo amin'ny fa efatrandro narariana na fa 5 andro dia nanomboka tonga saina amin'izay hoe tsy normal fa mety misy zavatra takian'Andriamanitra angambany. Amin'ny 1 alina tena manaintaina misy taona tena henoko mihitsy tady ho safotra mitondra teny alahady mitondra ny tenin'Andriamanitra saika tsy vita fa isaoran'Andriamanitra. Hitamy hoe misy mitondra mavaka dia le herin'ilay vavaka manohana anao fa misy zavatra takian'Andriamanitra nefa ny ao ambadika. Dia ny foa teo am-pandriana mangozozo mihitsy dia nandohalika dia nivavaka. Andranomaso tena henoko avy tao anatin'ny foko hoe aika nisy fotoana tsy miconsidere ny fanatrehan'Andriamanitra sy ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainako za. Ohatran'ny hoe manompo fotsiny, ohatran'ny hoe miseho ilay vokatra fa mihevitra hoe mety foana ny atao. Le considération tena ao manginginy. Ohatran'ny hoe manao Facebook, manao dia tady hitatra le zavatra. Tsy mamenatra zany fa voninahitr'Andriamanitra tena nanova Jesosy. Tsy mangalatra fanatitra
tsy manao fiara maloto a, tsy manadalam-pino a, fa misy zavatra kely fareko tsapako mihitsy ny hoe malahelo foana Jesosy isaka ny manao ny zavatra io. Dia ny considération ny fisian'Andriamanitra any amin'ny manginginany amin'ny tsisy mahita any. Dia tena fona tamin'i Jesosy, bebaka teo anatrehan'Andriamanitra za tan-dranomaso. Vao vita ny fibebana sy ny fifonana nanomboka natsapa maivana. Nahita tory zany alina io nefa ny tao anatin'izany tsy haiko na 5 andro na 9 andro zany tena tsy mahita tory mihitsiny, fa manaintaina ny loha, ny fo maraina mena be ny maso. Ianao matsapa hoe te tory nefa tsy mety mahazo tory, fa nanomboka tamin'iny dia nisy fiovana ho an'i Jesosy rery ny voninahitra. Farany hoy izy ny Baiboly hoe raha misy manezaka amin'ny filalaovana dia tsy satroana satro-boninahitra izy raha tsy manezaka araky ny lalàna. Tsy tokony handray teny fotsiny tsika, tsy tokony handray teny mahafinaritra fotsiny tsika fa hankatoa, ho mpankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tena hoe manatanteraka ny tenin'Andriamanitra, miditra ao anatin'ny fanompoana ny Jesosy dia mahita vokatra mahagaga. Ho an'i Jesosy rery ny voninahitra, tena mamaly Jesosy ao anatin'ny iraka. Amin'izao tsisy ezakezaka be atao, fa tena manatsara ny fiombonana amin'Andriamanitra fotsiny, manatsara ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mankatoa ny teny dia miseho ny voninahitr'Andriamanitra. Amin'izao ho an'i Jesosy rery ny voninahitra, raha tantaraina eto ny vavolombelona seho ny Jesosy amin'ny mpino, tena hariva eto ny andro. Be dia be ny mpanompo sampy, tena nanolo tena ndoro ny hodiny. Nisy olona tsy nahazo zaza mihitsiny, isaka miteraka zany dia na ny amboka dia efa maty ilay zaza, na teraka dia maty, ohatrohatran'izay. Intelo na inefatra, fa rehefa tonga mivavaka ilay olona, nanompo an'Andriamanitra. Tena hoe nanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy, tsy hanao ody tsony, tsy hanao fanafody na nompo razana tsony, fa nanolo tena tanteraka ho an'i Jesosy. Dia ho an'i Jesosy rery ny voninahitra, omeny Jesosy zaza ilay olona. Dia hoy izy ny ray aman-dreniny, tsy fivavahana zany nazahoana io zaza io, fa fanompo-tsampy ianao nitazaina tamin'ny sampy, hatramin'ny fakelinao nitazaina tamin'ny sampy ianao, tsy zany io. Dia misy fotoana le vehivavy anatin'izy matory dia eo ilay zazakely, dia tonga dia ampidirany zareo fanafody fotsiny. Tsy sitrapony zany efa tena terena mihitsiny izy. Dia farany tenenina hoe raha mety dia aleo tena aty ambodi-bonara mihitsy ny aloha mipetraka, dia sady akaiky dia mba hoentina mbavaka. Dia ina zavatra nitranga? Lasa nisy an'ireny laipana moa? Nefa tsy laipana, fa le rain'le zaza tratra, le reniny le zaza tratra daholo. Dia misy fotoana midelira le vehivavy, dia rehefa mihetsika ohatrany hoe mihetsika devoly, dia ohatran'ireny mena rana ireny ny paoziny, dia avoakavoaka n'io lelany io. Dia nentina mbavaka izy ho an'i Jesosy ny voninahitra, sitranin'i Jesosy indray, nanatona ny ray aman-dreny zareo rehetrarehetra, dia niteny hoe pastera, maro fanafody nataonay tamin'ny zanakanay io, fa tsisy fetraika jiaby. Hanolo tena ho an'i Jesosy zay pastera. Tonga dia tsy nandrasako ela, atsagano tana dia veren'izao vavaka zao. Tonga dia nanolo tena ho an'i Jesosy. Amin'ny fiverenana tena sitrapon'Andriamanitra, ho angoniny zareo daholo ny ody, dia hodorana daholo amin'ny fiverenana. Be dia be zareo, tsy haiko efa mpanompo sampy telo sa be dia be, maromaro. Nisy mpanompo sampy nandritra ny 7 amby 30 taona teo, na 2 amby 30 taona. Satria ihany zany rehefa hoe marary dia hoe misy zavatra tokony karakarana ampidirina anao io. Nefa arakaraka ny ampidirana an'ilay zavatra, tsisy ninina mitranga, vao may marary ilay olona. Dia nangony ilay olona daholo ny sampy sy ny ody rehetrarehetra, dia nidorana. Amin'izao miaraka manompo amintsika ao ilay olona, sitrana soma tsara, nanolo tena ho an'i Jesosy, tsy izy rery fa zareo mianakavy. Tonga dia mifindra ao ambodi-bonara, dia mipetraka ao zareo, nefa ny mandeha tongotra adiny 9 mialy eo amintsika.
makany amin'zareo adiny valo azafady adiny valo fa ho any Jesosy rery mivoninahitra dia mampahery antsika tena andaontsika an'olo tena tanteraka ao anatin'ny fanomponan'i Jesosy amin'ny fanarana dian'i Jesosy dia izay teny rehetrarehetra raisa tena sambatra antsika mandray teny ary tena sambatra antsika manana ny mpanompon'Andriamanitra manitsy lalana antsika fa ilaina ny fantsiana ny ten'Andriamanitra milaza fa izay olona narina matetika ka me mafiatoka dia ho toritory tampoka izy ka tsisy fanasitranana isaorako an Jesosy fa mbola tsy toritory tampoka tsisy fanasitranana fa mbola aretina na nanaran'Andriamanitra na tsy hay ny fanafodiny tsisy fiatraikany tsy hay ny vavaka ny tsisy fiatraikany fa sao dia misy zavatra takian'Andriamanitra aminao mba tanteraka ny valiny anao aza maika any amin'ny valiny fa fiovana aloha ny ao anaty zay vao fiovaniny aty ivelany ho an Jesosy rery mivoninahitra ho an Jesosy rery mifankasitrahana amintsika kosa ny fiadanana amen. Zay tiaka mafy ho an Jesosy tsika sady handray mpanompon'Andriamanitra hitsangantsika dia hivavakantsika asandrataony amin'i Jesosy ny tananao dia hisorisy fa tianao Jesosy mety hoe manefy anao izy ao anatina zavatra tiany hovaina kanefa tsy afoinao fa andao indra amintsika ny tenin'le pasteur teo hoe tonga dia araroty eo no eo ny fankatoavana tianolotra ny fiainanao an Jesosy ianao asandratoary ny tananao milatsaka ny teny ankatoavy avy hatrany rehefa misy zavatra takian Jesosy tonga dia vitsory tonga dia omeo aza mangatakandro fotoana ny fisaorana zao fotoana ny famerenana ny voninahitra any amin'i Jesosy amin'izao fotoana izao avereno any amin'i Jesosy ny dera sy ny laza ary ny voninahitra no izay rehetra nataony Jesosy misaotra anao zahay misaotra fa tena sambatra izay manana anao tsy misy afaka asolo ny toeranao ary tsy hitady an'izany izay Jesosy satria tsapanay loatra ny alaliny nanoloranao ny tenanao sy ny ainao teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjenanay Jesosy raisanao ny voninahitra mandrakizay misaotra fa sarotiny ianao ny aminay tsirairay avy sy ny amin'ny fiombonanao ny aminay Jesosy misaotra fa tsy avelanao isy zavatra mety ampisaraka na dia kely ary mety tsy hitan'ny olona fa le any mangingina misaotra Jesosy ny amin'ny vavolombelona teo misaotra ny amin'ny fikasianao ny fony le zazalahy le nitaky ho fatrano fa tao anaty fiombonana no nyréglenao an'izany misaotra Jesosy fa raha tovavy tsy mahay manaiky vady tsy maintsy manakolazaina foana rehefa niditra tao anatin'ny révélation momba anao sy ny hazo fijaliana dia lasa nahita anao le vadiny ka lasa voakasika ny fony misaotra Jesosy fa izay tsy mahay manova ny tenanay fa ianao no mahay manova anay tsirairay avy misaotra koa Jesosy ny amin'ny vavolombelona nentin'ny pasteur Xavier teo ny amin'ny fahamanginao tany Ambotobonara ny amin'ny fanasitranana ary ny amin'ny fisian'ny fiovam-pon'ny olona mangetaetanao misaotra Jesosy fa manaitra ianao ny amin'ny fiomanana ny amin'ny fitsenananao sy ny amin'ny fahavononanay amin'ny fotoana isehonao eny amin'ny raha an-lanitra misandrata Jesosy oka hisandratra mandrakizay ianao ary oka ny tsirairay avy izay tonga eto sy izay mandre an'izao vavaka sy teny izay andeha rehefa avy eo izao ho vonona amin'ny fotoam-pampakarana misandrata ray amin'ny anaran'i Jesosy omem-boninahitra mandrakizay ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy amen andao tiaka mafy ao an Jesosy alleluia asio tia tanana mafy ho amin'ny mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo orakoraka mafy be ho an Jesosy nareo ve tsy faly hoe mandresy Andriamanitra ao anatin'ireny vavolombelon-dreny dia maneho amintsika hoe mandresy Andriamanitra tsy ny olona rehetra te ho afaka no afaka fa zay manaiky iasany teny sy tariny fanahy ny zanak'Andriamanitra mahafantatrareo hoe fa misy famitsorana toe-po tao manaiky ho tarihana dia reny hoe tsy nampaninona azy ohatry ny isan'andro tsony le vadiny rehefa mitabataba dia tsy nakasika ny fony dia nalerangara gaga hoe niovindry eto amin'ity fivoriany ity androany misy olona ho vangin'Andriamanitra hatramin'izay mety anaranao rakizitina fa manomboka androany eo akaikinao ahita mihitsy hoe tsy ianao tsony velona fa Kristiny velona ao anatinao asio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra fampaherezany reny hoe mpanova tsy miova Jesosy saty zany mpanova tsy miova Jesosy izy rery no membonahitra ny amin'ny asany
ny amikasika izay nataony a sy amin'ny zava-mahagaga maro izay nitanteran'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika mianakavy satria tsika faly amin'Andriamanitra androany dia andaontsika anao an'izao iry izao hoe tsy ho afaka atao-poko a ny etaetanao mandrakizay Jesosy. Halleluja. Tsy ho afaka am-poko ny fanirinanao nureni fuku ula pana safakawapu tia fakawapuku nifa nirinanau nureni fuku raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tena tsy afaka tomponay ny etaetanao ny anananay antoka ny fiainanay fa tsy izay tsono velona fianao velona ao anatinay fanirianay fatratra ny iova ao anaty aneo ny fisianao ety ivelany mba nananay antoka ny fotoana iverenanao fa tsy tia no fohitintsony no tafatoetra ny fiainanay fa hanjavona ary hitafiny tsy fahalovana izay dia ilay tena endrika anehoananao hita maso amin'ny fiainanay hitafianay inonay fa avy aminao ary eo nanay aminao eny amin'ny raha an-lanitra tena mana-tena Jesosy io fa ny teny sy ny vavolombelona rehetra izay ho zarainy eto dia izy fiantraikany eo amin'ny fiainantsiray avy izay mandre mba ho aina ho an'izay mahazo azy koa ary ho fahasalamana ho an'ny nofon-drehetra mitenena tompo miaino anao izay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Asio tia tanana mafy ho an'ny tompo a mazaho toerano halleluja. Miarabantsika mianakavindray eto amin'ny fanatrian'Andriamanitra minao fa fotoana manokana androany a amanginy tompo ny zanak'Andriamanitra tsiray avy ary azoko antoka ihany koa fa fotoam-pifoazana ho antsika isaky ny asabotsy sa tsy zany satria andray teny fiainana indray isika anangana antsika anambara amintsika zava-miafina ampijoro amintsika amin'ny sitrapon'Andriamanitra androany manokana dia hitondra antsika ao anatin'ny fotoana fohy hatramin'izay a rehefa fotoanan'ny fiombonana dia miresaka mahakasika momba ny mofo foana hoe ilay teny tonga nofo tonga mofo fa androany a dia hizara amintsika mahakasika momba ny zava-miafiny ranom-boaloboka tonga rany Jesosy. Inona no hevitriny raha adika zany zao ilay lohateny ny lanjan'ny ranom-boaloboka tonga rany Jesosy ao anaty communion. Ny ranom-boaloboka dia maneho fanambarana ara-panalalina ato anatin'ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra dia manambara fahamarinana ara-paminaniana lalina mahakasika momba ny ranom-boaloboka. Ary ny fahagagana voalohany nataon'i Jesosy Kristy teo kanan Galilea ohatra dia nanovany Jesosy ny rano ho tonga divay na ranom-boaloboka. Hojerentsika ny Jaona toko faharoa. Jaona toko faharoa manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faraika ambin'ny folo fa hosinganiko manokana ny andininy fahaenina ka hatramin'ny andininy fahafito. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe efa fantatsika tsenjery tsara io tantara io. Ary nisy siny vato enina mahalany rano indroana intelo ny vata avy mipetraka teo ho fanadiovana araka ny fanaony jiosy. Dia hoy Jesosy taminy fenoy rano ny siny dia nofenoy ny hatramin'ny olony. Hitanareo zany a voalohany ny zavatra nitranga teto mila fantatsika tsara fa tsy lay siny tany an-trano no fenona ranom-boaloboka ao anaty fanasana no nampiasain'i Jesosy fa siny fanasana sy fandiovana eny ivelany alohan'ny hiditra ao amin'ny fanasana no nampiasainy ho fenona rano. Ary raha nijery ny olona mety nietreritra hoe lany angano ny rano fanadiovana no mahatonga an'i Jesosy mampiasa an'ilay siny fanadiovana ho fenona rano. Fa tsy nampoiziny le mpanompo hoe le rano
fanadiovana no ny vaina ho tonga ranom-boaloboka ao anaty fanasana. Misy heviny lehibe ara-panahy zany zavatra zany ry havana. Teto amin'ity tantara ity Jesosy dia nasaina tao anaty mariazy tao Kana Galili. Ary tamin'io dia nisy olana satria lany ny divay. Jesosy naniraka mpanompo ameny rano siny. Ary ireo siny vato enindreo na alany indro na intelo mivata avy nipetraka teo fanadiovana araka amin'ny fanaon'i Jiosy. Tena zavatra sarobidy io andiny faheniny io satria lay sinina sina rano dia fanadiovana no antom-pisiny araka amin'ny fanaon'i Jiosy na koa ampiasaina amina rituel. Ohatrany hoe fanasa-tanana amina fombafomba mpivavahana Jiosy tamin'izany. Tsy fisotro fa fidiovana le izy. Tsy fisotro fa fidiovana no nampiasana le izy. Fanadiovana ivelany. Midika hoe Jesosy nanova ranom-panadiovana ho tonga ranom-boaloboka. Tsy hoe nataony Jesosy amin'izao fotsiny zany satria nalahelo mpivady vao tao anaty fety Jesosy. Fa misy heviny ara-panahy zany ry havana. Satria teto ny mirakla voalohany nataony Jesosy dia misy hafatra ara-panahy miafy natao ambadika le izy. Jesosy teto dia te hijoro amarana ny rituel sy ny fombafomba mpivavahana fa nanomboka izy ny anonsena manambara tamin'ny fahagagana izay nataony voalohany ny fahatongavany fahasoavana. Ny fahatongavany fahasoavana. Amin'ny alalan'i Moïse dia tsy maintsy midio amin'ny rano aloha vao manantona an'Andriamanitra. Zany ny lalàna ny Jiosy tamin'ny andro ny testameta taloha. Ary mba amafana ny fahotana indray dia mila rambiby tsy misy kilema. Jereo ane amin'ny bokin'ny Hebreo 7:22. Inona ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy? Hebreo 7:22 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sakidiovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna. Fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Rehefa tonga Jesosy dia nalainy ny rano fanadiovana hita maso, novainy ho ranom-boaloboka ho fanadiovana ara-panahy. Zany hoe navadika Jesosy le endriky ny fanadiovana hita maso ho tonga fanadiovana ara-panahy. Midika fa le rano natao fanadiovana ny navadika ho ranom-boaloboka maneho ny rano Jesosy. Ary ny rano Jesosy dia rano famelan-keloka manam-pahefana anadio ny ota rehetra. Asio tia tanana mafy ho an'Andriamanitra. Olay raha fanekena vaovao ho famelan-keloka. Inona ny dikany? Midika tsy mila fombafomba sy fanao ety ivelany ianao vao madio. Fa Jesosy ny mpandio antsika amin'ny rany sarobidy. Jesosy mihitsy no nolazany tamin'ny farany fanimpony rehefa nandray ny fanasan'ny tompony araka tamin'ny mpianana izy. Tamin'ny Jesosy talohany namadihana azy dia nandray ny kapoaka izy. Ao amin'ny bokin'ny Matio hitantsika izany ry havana tena voaray mihitsy ao anatin'ny ataoko hoe raha teny atao tsenjery dia vitantsika tsenjery io Matio 5:20 manomboka amin'ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Zao ny zavatra mitranga ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Matio 5:20 manomboka amin'ny 9:20. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy ka noho efa nisaotra izy dia nivakiny ka natolo ny mpianany. Ary ozy izy raiso ka hano ity fa ity ny tenako. Ary nandray ny kapoaka izy ka noho efa nisaotra dia natolo ny azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity. Fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny be sy ny maro, ho an'ny maro ho famelan-keloka, ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony mandra-piavy ny andro iarahako misotro izany vaovao aminareo any amin'ny fanjakany raiko. Inona ny tiany Jesosy ho tenenina? Ny ray sy ny kapoaka misy ranom-boaloboka dia natao no famantarana ho amin'ny fanekena vaovao. Fa inona reloha no antom-pisian'ny divaina ny ranom-boaloboka amin'ny kolotsaina Jiosy? Tamin'ny andron'i Jesosy ny divay dia manandanja amina fomba tany, ohatrany hoe manakasina tamin'ny fomba Jiosy ao anaty fanekena ny fampiasana ranom-boaloboka. Tamin'izany ampiasaina rehefa mifanaiky ao anatina contrat na mariage na
fikasana ifanome tokony olona anankiroa dia mandraika apoka misy divay ny jiosy anasiana tombo-kaseny le fanekena zay le antony reny hitantsika hoe tsinotsinony reny no mifandombera ao anaty fanekena ireny zany misy dikany teo amin'ny fomba jiosy ny hoe misy divay ao anaty fampakaram-bady dia ireny zany no anehoana ao anatin'ny olona roa manao fanekena fa iombona iray fo hiara-dalana ny olon-droa zavatra misy zany ao anatin'ilay izy dia mila fantatsika fa rehefa miteny Jesosy eo Matthieu 5:20-20 hoe sotroinareo ity fa ity ny rako dia zay no midika fa Jesosy dia manao engagement fa iombona aminao amin'ny fanekena vaovao izy iombona aminy. Mila fantatsika araka izany fa ny divay tamin'izany dia divay tsy hoe misy alcool le izy, tsy divay misy alcool io hoe misy alcool be fa malefaka ary matetika eza dia tapohana rano. Ny zavatra anankiray faharoa ngeza be ny amin'ny divay dia zao ny divay koa dia maneho endrim-pamantarana ny paka jiosy. Rehefa tonga ny androm-paka dia misotro divay 4 vera ao anatin'ny paka ny jiosy. Inona ny anton'ilay izy? Maneho ny fanekena taloha tamin'ny nanafahan'Andriamanitra ny jiosy tamin'ny fanandevozana. Zay le vera anankiray. Vera anankiray dia jereo tsara ny Exodosy 4:9 fa ovakitsika izy rehefa avy eo manomboka ny 9 ka hatramin'ny 7. Ny vera anankiray voalohany sotroiny jiosy dia mampatsiary fa Andriamanitra no namoaka andry zareo tamin'ny fanandevozana. Ny vera faharoa sotroiny jiosy dia ny fanafahana, zany hoe zao Jehova mpanavotra anao. Ny vera fahatelo dia ny famonjenana amin'ny fanavotana. Vera faharoa zany ny fanafahana, zany hoe Jehova manafaka amin'ny fanandevozana. Ny vera fahatelo famonjena, Jehova mpanavotra anao. Ary ny fahefa, Andriamanitra nandray ny jiosy olony. Midika hoe reo anakefatra ireo no mahafeno ny fepetrany famonjena zay nasiana tombo-kase tamin'ny androny jiosy amin'ny fahataterahan'ny androm-panavotana lehibe manondro ny Paska jiosy. Raisitsika anie dia ovakitsika amin'izay ary ny Exodosy. Bokin'ny Exodosy 4:9 ny 9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa lazao amin'ny zanak'Israely hoe izao ny Jehova ary hitondra anareo hivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egypte aminanareo aho. Zay le point voalohany mamoaka izy. Faharoa, ka anafaka anareo amin'ny fanompoana azy ary ny sandrenintsitra lehibe sy fitsarana lehibe no aminjeko anareo. Hitanareo, faharoa manafaka izy, fahatelo mamonjy izy, dia ny 7 dia alaiko ho ahy ianareo oloko ary ho Andriamanitrareo aho dia ho fantatrareo fa izaho Jehova Andriamanitrareo zay mitondra anareo mivoaka ho afaka amin'ny fanompoana mafy ampanaoviny Egyptianina anareo. Voalohany zany sorti tamin'ny zareo navoaka, faharoa délivrance na fanafahana, fahatelo rédemption na famonjena sy fanavotana, fahefatra acceptation na fandraisan'Andriamanitra ny jiosy olony. Feno ny fepetrany paka ary reo endrika anakefatra ireo dia naseho ny jiosy rehefa tonga ny paka misotro divay 4 vera izy na ranom-boaloboka 4 vera isa-taona mandritra n'io fotoana io. Manaprofo zany fa manandanja tokoa eo amina kode hita maso teo amin'ny tantarany jiosy ao anatina alliance na fanekena amin'Andriamanitra ny divay. Atsangano ny tananao raha ohatra ka azonao tsara ny zavatra zarain'androany. Rehefa tonga Jesosy Kristy naneo ny kapoaka ny divay mandritra ny fandraisana ny communion dia nampifandray ny tantarany Exodosy izy tamin'ny hazo fijaliana. Izy ny zanak'ondro ny Paska nampahitana ny Jaune nampanao batisa. Eto dia te anaitra sy te somary hisarika kely ny fifatohan'ny zanak'Andriamanitra zay tonga eto androany ao anatin'ity fahamarinana anankiray ity. Zao ry havana, ao bokin'ny Exodosy 2:20 ny 7 ka hatramin'ny 9. Ao ve nareo e, zao ny zavatra nitranga tao rehefa nandeha Isaka sy Abrahama anao fanatitra ny tendrombohitra ny Isaka Abrahama dia zao no nataona Isaka nanontany Abrahama. Ary Isaka niteny tamin'ny Abrahama rainy ka nanao hoe rikako eo, dia hoy izy inty aho anaka. Ary hoy izy indreto ny afo sy kitay fa aiza kosa le ondry atao fanatitra
hodorana. Zao zany ny zavatra nisy. Ny kitay sy ny afo efa vonona. Fa ny ondry aiza ozy izy Isaka. Ny zavatra nisy nefa riavana dia zao. Rehefa tao an-tapitendrombohitra i Isaka sy Abrahama natolotra teo amin'ny altara Isaka. Zay le altara natsangany Abrahama atao hoe Jehovah Jireh. Dia zao mitodika izy nahita belie nahita teo fa tsy ondry. Zany hoe osy misaringotra, osy lahy misaringotra ny tandrony. Zany hoe mbola tsy voavaly le nanontaniany Isaka hoe aiza ny ondry atao fanatitra. Ondry le nanontaniana fa tsy osy. Tokony ho marina le ondry mifanandrify amin'ilay fanontaniany Isaka any Abrahama. Zao ny zavatra nitranga. Lay ondry zay nanontaniany Isaka tsy voavaly tamin'ny andron'ny Abrahama fa napahitana ny Jona mpanao batisa rehefa androso teo amin'ny batisany rano tao Jordana. Jesosy ao amin'ny Jona 1:7. Ozy izy Jona mpanao batisa vao nahitany Jesosy, indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra zay mitondra ny fahotany zao tontolo zao. Midika fa ny ondry ny tadiavina isolo any Isaka dia tsy le osy lany saringotra ny tandrony fa tandindony iny fa le tena ondry tena izy nampahitana ny Jona hitondra ny fahotany zao tontolo zao. Jesosy avy any Nazareta no anarany tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Riavana malala tiatsika rehetra Jesosy. Ary za tena mahita zany fitiavana zany no antony nanolorany ainy teo amin'ny hazo fijaliana ho anao. Tiako tsapanao fa izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra mahafeno fepetra ny Paska raha nampifandray ny Exode izy na Exodosy tamin'ny hazo fijaliana. Nampahitana ny Jona zany ary voapirofo zany tamin'ny tondrany fahotantsika teo amin'ny hazo fijaliana 2 taona lasa anafaka antsika amin'ny faratsiana rehetra. Voalohany namoaka antsika Jesosy tamin'izay tontolo mpanangejana rehetra tian'ny Egyptianina ra-panahy ihazonana antsika. Tandindona tany Egypta amin'izay mbola mety ho karazam-piainana taloha ny ainantsika fonom-bola tsy nandray famonjenitsika. Faharoa, nanafaka antsika izy tamin'ny fahotana ary nanafaka antsika nataony anapahefana amin'ny ota isika. Zany hoe ny vokatry ny fahotana dia ny sakanany tsy anapahefana eo amin'ny zanany. Ianao zany afaka miverina malalaka dia tsy masonify solonify intsony. Fa ninninona tsy nentina ataonao dia afaka isitraka ny famondram-pony ianao amin'ny alalan'ny fiverenana amin'ny fahamarinany tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Fahatelo, ny rédemption nanavitra antsika izy tamin'ny rano sarobidy, namonjy antsika izy tamin'ny rano sarobidy. Ary fahaefatra, acceptation, nanasa antsika izy ary mba iombona amintsika ahatonga antsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra ihany koa. Zany hoe Jesosy Kristy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalany. Ka ny divay amin'ny fandraisana dia maneho ny fahataterahan'ny Paska sy ny fahafenoan'ny famonjena eo amin'ny fiainan'ny kristianina. Noho izany ry havana, ny divay dia fanehoam-pamantarana ny natiorantsika vaovao ao amin'ny Kristy. Matthieu 7:17. Matthieu 7:17. Alleluia. Zao ny voasoratra ao amin'ny anaran'i Jesosy. Matthieu 7:17. Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty sinototra tonta. Raha izany dia ho tritra ny siniototra ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siniototra fa ny siniototra vaovao no asian'ny olona divay vaovao dia miara-maharitra izy roro. Ny antony nahatongavan'i Jesosy hamonjy ianao dia ny hanovanao olom-baovao. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Efa lasa ny zavatra taloha ary indro tonga vaovao ireo. Hitanareo tamin'izany fotoana izany dia ohatrana endrika na gourda ny sinototra asiana divay ao anatiny. Dia raha tota le izy dia tsy mahazaka an'le fermentation le sinototra vaovao. Fa mila miaraka mitovy ny tonta asiana tonta ary ny vaovao asiana vaovao.
Noho izany normal be zany raha ohatra ka mipoaka ny kristianina mbola miaina amin'ny fiainan'ny taloha nefa efa navaozina hanana an'le fiainam-baovao amin'i Jesosy. Mila mitovy amin'izay mba compatible, mitovy amin'izay mety. Alleluia. Le zava-baovao sy le programa vaovao ara-panahy nanovan'Andriamanitra anao, iainanao amin'le fiainam-baovao mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'izay. Noho izany tokony hiaraka ny maha-olom-baovao anao sy ny fiainam-baovao iainanao ao anatinao. Tsy fotoana zao tonga antsika haniry mba te hiaina, tsy kristianina te ho zavatra fa kristianina miaina ny sitrapon'Andriamanitra ny tadiaviny. Zao andro farany zao ry havana no andro tsy maintsy aneketsika ao anaty fanoloran-tena anombo ny nofo mba havelona ny fanahy. Fa ianao tsy olombelona natao iaina eto ambonin'ny tany, isitraka nyity tamaso ty ao anatin'ny fahamafisam-po andeha amin'ny lalana tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Misy farany io ary ny fiafarany io tadidio tsy maintsy faharavana. Atsangany hoe tanan'izay mandeha. Misy farany zavatra rehetra ary ny fiafarany zavatra rehetra tsy maintsy faharavana. Eritrereto fa reo vato hitanareo mivangonga orin'ireo dia tany amin'ny vatolampy anankiray no nanesorana azy. Ary amin'ny fotoana havakiny le vatolampy ka tonga ohatran'io izy dia tadidio mety azo anamboarana trano izy amin'ny antom-pisiny fa tsy mitovy amin'ny endriny teo aloha intsony fa lasa amin'ny endriny vaovao. Allô? Dia ohatr'izay mihitsiny ny antony nanovan'Andriamanitra anao dia ny atonga anao anana an'ilay endriky ny antom-pisiny ilany anao eto ambonin'ny tany. Dia tsy ino izay antom-pisiny izay fa ny anehoan'i Kristy, ny ombona amin'i Kristy ary ho fantson'i Kristy mandehandeha eto ambonin'ny tany. Tsy maharetehaka ho an'Andriamanitra. Alleluia! Eto am-pamaranana teteny amintsika. Ny divay vaovao dia fanekena vaovao. Ary ny divay tota dia le fanekena taloha. Ireo toe-tsaina taloha, ireo fo mafy, ireo fo tia mamaly faty, maso solon'ny maso, nify solon'ny nify tamin'ny andron'i Moïse. Le divay taloha dia le fomba fiainana, le nahazatra fony ianao mbola jentilisa fa tsy nandray an'i Jesosy. Tahiteny Jesosy hoe tsy afaka mandray fiainam-baovao amin'ny toe-tsaina tranainy ianao. Jesosy mahay manova antsika re olona satria tahaka nanovany an'ilay rano tao anaty sy ny mpanadiovana. Alleluia. Ho tonga ranom-boaloboka tsara lavitra no izay tao anaty siny nisy ranom-boaloboka. Ny tiany anovananao hifanaraka amin'ny antom-pisiny ilany ianao. Rano marina ny antom-pisiny le siny nanasana teo am-bavahady ny tanan'ny jiosy sy ny ohatrany hoe fidiovana raha-pombapomba-pivavahana meloha niditra ao amin'ny fanasana na ao amin'ny sinagoga tamin'izany fotoana izany. Dia izao tian'Andriamanitra ho hita mihitsiny hoe ny rôle le siny mpanadiovana mihitsiny no vaina ny ao anatiny, izay le fanekena vaovao. Tsy mitovy amin'ny teo aloha, tsy fahatsarany eny ivelany diovina mba hitan'ny olona fa mety ny fiainanao, fa le fahatsarana ao anaty misy etraka amin'ny ara-panahy anehoana fa an' Jesosy ianao tsy maharetehaka ao an'Andriamanitra. Halleluia! Azonareo ve zany ohatrany hoe diso ny anjara voatendry ilay siny hatramin'izay. Fa novain'i Jesosy tamin'ny fotoana natongavany tao anaty fanasana, asozy nasaina. Izany hoe raha manadio ny any ivelany ny rôle n'le siny, ity siny ity le siny fa mifanamasina fiainao ato anatintsika, amen. Dia izao lasa lanjaina le siny hitondra rano izay tokony hanadiovana amin'izay, navadika ho ranom-boaloboka fisotro misy tsirony. Halleluia. Fataro fa mampisy tsiro ny fiainanao Andriamanitra ao anaty rehefa manaiky ianao ifandray ara-piombonana amin'ny Jesosy ny famonjeny. Ny filazantsara amin'ny famonjena ny filazantsara fara-tampon-drindro amin'ny sekoly ny finoanan'Andriamanitra. Rehefa tafatoetra ao am-ponimpino lanja ny famonjena sy ny fitiavan'Andriamanitra azy, dia mijoro azy ny mpino anome lanja ny fisian'Andriamanitra mihoatra eo amin'ny fiainany. Ry kristianina hafa reo,
valim-potoana zao amalitsika ny antson'Andriamanitra. Ijorotsika eo amin'izany lalana zany anehoantsika fa isika dia natao hijoro ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra mandra-piaviny. Fataro fa Jesosy tompo dia nilaza fa amin'ny fotoana iverenany dia izay rehetra maty eo amin'ny tompo ka nandray famonjena ao amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny aheno ny feon'arkanjely sy ny trompetan'Andriamanitra voalohany. Ny antony grasy ny fahasoavana dia ny fahafahanao misitraka, ny fahafahanao io misitraka sy mijoro le fiainam-panovana amin'ny fotoana iverenany hita maso. Fa ny zava-dehibe na tonga le rano mpanadiovana ho tonga rano mpamelan-keloka satria maneho ny endriky ny ranom-boaloboka izay nanaovan'Andriamanitra fanekena vaovao amin'ny famelana ny fahotantsika maneho ny rahan'i Jesosy. Dia tiako ho fantatrao fa ny fiantraikany fisiny eo amin'ny fanahinao no mamaky an'Andriamanitra midio ara-panahy ianao aloha mba aseho ety ivelany amin'ny fotoana iverenany ny fanovananao iseho olona tena endriny tokoa, iseho ny endrika amatena izy ianao ao aminy. Satria raha iseho izy dia ho hitantsika tokoa ilay tena endriny ozy izy Jaonina. Ianao io omanina akarina tsy nitoetra eto tany mandrakizay ny antom-pisinao fa ny aina eto tany ny fisiny mandra-panovana ianao hita maso. Ary izay fanovana hita maso izay dia manomboka amin'ny fanovana ao anaty. Tsy hoe mianatra tsika amin'ny aina ny fiainany fa manaiky tsika tarihiny amin'ny alalan'ny fanahiny ao anatsika. Kristy maiky no ao anatinao fa tsy hoe eo aminao fotsiny. Teo ao anatinao izy onona anovanao amin'ny alalan'ny fanahiny. Ary ny fiainany sy ny fanjakany netiny ao anatinao tamin'ny fanekena vaovao rehefa nanaiky ianao andrain'i Jesosy. Ny tompoka asian'izany ao amin'ny fanekena vaovao dia le fahatserovana eo amin'ny latabatra anehoana fa isan'ny olona akariny ianao isak'izay mihinana sy misotro ianao. Hitanareo? Nisy fiantraikan'ilay communion rehefa nielohavan'ny etaeta mpanovam-po ao anaty. Vavolombelon'ilay ranabavy teo nandray fanasan'ny tompo aozy izy. Fa tonga dia niraisiko ny mofo, fa mba nisy mofo tao an-trano fa ny ranom-boaloboka aozy izy sy nanana. Fa tamin'ny fotoana aozy izy nandraisako ny rano vita mivavaka tsirona ranom-boaloboka nireko. Dia jereo ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana nanehoan'Andriamanitra amin'ny voninahiny teo amin'ny fiainany. Mety ho zavatra kely ny eritreretin'ny saintsika iainana ao anatin'izany fa ny olona maname lanja ny fiovam-po manana antoka izany hoe fiainana miaraka amin'Andriamanitra vaovao zany eo amin'ny Kristy Jesosy dia manome lanja ny fisian'izany fiovam-po zany ho ambony noho ny zavatra ambony rehetra iainanao ty ambony tany. Jesosy anie nanamaivana ny fanananao an'izao tontolo izao hoe raha oharina amin'ny fahasaribidiny ny fiainam-panahinao inona moa ny soa azon'ny olona na ho azo ny ary zao rehetra zao nefa very ny ainy. Tonga Jesosy, tonga izy anangana ny maha olona anao ao amin'ny tontolony mandrakizay. Very ny olona mandrakizay Andriamanitra dia te hiobona amin'ny olona ao amin'ny mandrakizay any Andriamanitra. Raha midiny eto Jesosy androany ny zavatra tiany ahitananao, ny toerana tiany ahitananao dia ao amin'ny Kristy. Tenao amin'ny Jesosy ve ianao? Azy ve? Matsiaro amin'ny vavolombelon'ny Pasteur Xavier, izy moa zany ny mitazona ny tombontsika any ambodi-bonara. Hitanareo? Izay nataony tamin'ny anankiray dia afaka ataony amin'izy rehetra. Nisy fotoana tany Frantsa natory. Dia rehefa natory efa maraindraina ny andro tamin'izay, maraina. Dia nisokatra ny lanitra. Hitako nisokatra ny lanitra. Taitra be mihitsy nahita ny lanitra nisokatra. Dia nidina Jesosy tamina tohatra fotsifotsy, vetivety kely izy dia teo an'laoko. Dia taitra be nahita azy. Dia hoy izy manahoana ianao? Dia anahoana Jesosy hoa? Dia mitondra tena izy. Dia eo amin'ny lohany tena ohatrany misy ohatrany paozina paoma izay. Tsy paoma ilay izy fa ohatrany paozina vongana paoma amin'ilay tena nitazomin'ny tanany. Dia avy ianao aty ozy izy. Dia nijoro ahako.
dia nampahitany hitanao ohatran'ireny vala lavalava ohatran'ireny fefitambo tsy fefitambo fa ohatran'ilay vala any anaty sary eny dia misy olona mizara anankitelo ny ray eto amin'ny ankavia misy eo ampovoany dia misy ery amin'ny sisiny dia hozy izy olona be dia be dia hozy izy hoe reo karazan'olona anankitelo ireo hozy izy reo ny karazan'olona eny ambonin'ny tany dia tamin'izay izy nanondro an'ireo olona hoe retsy a karazan'olona ohatr'izao ty ampovoany ty a karazan'olona ohatr'izao ary eto amin'ny sisiny reto a dia karazan'olona ohatr'izao dia ireo karazan'olona rehetrarehetra ireo le nilazainy hoe tsy ho tafakatra ao zany le olona manompo an'Andriamanitra fotsiny fa tsy misy fatahorana an'Andriamanitra ao am-pony eo le voalazan'ny pasteur Xavier hoe tsy miconsidéré an'Andriamanitra sy ny fisiny eo mangingina zany hoe miaina amin'ny routine fotsiny te ho tsara eny mason'ny olona rehefa misy olona dia mpanompon'Andriamanitra fa rehefa tsisy olona nitandroka sisan'izay niry tsy me mampandefitra ny sitrapon'ny nofo eo anatreha ny sitrapon'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany zavatra petrak'Andriamanitra daholo hitarafana ny olona raha ho avy Jesosy eo ireo olona hitan'Andriamanitra hoe tena miaina ao anaty fanompona tokoa tena mampiditra ny fony ary manome lanja ny fisian'Andriamanitra ho sarobidy eo amin'ny fiainany manana fiainana feno fatahorana an'Andriamanitra manana ny toe-po tena hoe makatoa an'Andriamanitra zany zavatra zany dia omen'Andriamanitra maimaimpona ho amin'ny olona izay manaiky ho tariany fanany ka mangetaeta ny aina ny fahafenony ianao ny tsy hoe miezaka tsy ezaka ao ny tonga anao ohatr' izany fa matoa men'Andriamanitra ny fanahy misy zavatra tsy vitanao eo amin'ny nofo fa ilanao ny fanampiana zay mahatonga ny ositra ao anatinao ny ositra sy ny fanan'Andriamanitra avy amin'ny fanan'Andriamanitra dia manampy ny olona ahafahan'ny olona manatanteraka zay zavatra tsy vitan'ny olona fa Andriamanitra rery ny anao azy eo amin'ny fiainan'ny olona nomeny ny hery nomeny ny teny nomeny ny fanahany zany ny antony mahatonga antsika mangetaeta mivavaka isan'andro tompo tario ahako oko ho faty eo amin'ny nofo ah fa iseho ny ara-pananao eo amin'ny fiainako amen misy zavatra manery anao mila resenao isan'andro za afaka hanamary teny eo mason'ny olona fa tsy afaka handiso fanantenana an'Andriamanitra amin'ny fotoam-pitsarana halleloia ianao mila mazaka fanendrikendrena mila mazaka fanaratsiana mila mazaka fiterenan-dratsy mila zaka anao ny zavatra rehetra satria ny olona maty natsongona raha tsy mamaly halleloia ny olona maty eo amin'ny nofo ary ny anombo an'io nofo ny antony anampiany fananao mba ho Kristy amin'izay velona rehefa tsy velona io nofo rovina ianao vo andefitra rovina vo anetry tena zasy ianao rovina vo afaka hizara ny fitiavan'i Jesosy amin'ny afy mba ho fantsona anehoana ny fahatsarany amin'ny androm-piainanao eto ambonin'ny tany tsy olana ho antsika zany miracle zany ary mino aho fa hisetrasetra Andriamanitra atoato amin'ny zanak'Andriamanitra tsirairay tovy amen tsy olan'izany fa zao io fo io tenenao akaikinao io fonao io hoe ny toe-panahinao ny ao anatinao zany ny antony ivoritsika isan'andro hoe ny atonga anao tsy ho velona eo amin'ny nofo a fa Kristy velona ao anatinao atsangano an-tanan'izay mandreha resy lahatra venao fa zany ny antony fiombonantsika latabatra aminy tia hafa mafy be ho an'i Jesosy ary halleloia halleloia teo afako tavaianao misery amin'ny raha ao amin'ny raha sitrakaova ny olevony ny ota magaga ny hery ny raha misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry hery avy hanadio anao iray raha sarobity misy hery vaovao amin'ny raha ny zanak'ondry hery avy hanadio anao
dia ilay raha sarobidy. Mahery ny rahan Jesosy e. Mba misy anankiray kely hoe mama ty ohatry mifatotra dia tsy voatazoko tsara. Zafady pastor. Alléluia. Sotra. Mino fa fotoana spécial indray androany. Iombonantsika latabatra amin'i Jesosy. Amelomantsika fahatsiarovana ny fanekena vaovao sady mandrakizay. Manondro hita maso reo endrika efatra maneho ny Pasika Jiosy izay nalain'i Jesosy tamin'ny endriky ny Pasika tena izy satria tandindo ny zavatra ho avy. Kristy Jesosy namonjy antsika sy nafaka antsika tamin'ny ozony lalàna. Izy ilay Andriamanitry ny fahasoavana sy fitahiana ary fanambina ny soa amin'ny fiainantsika iray manontolo. Miainga eo amin'ny fiainam-panahintsika votsitra tsara, maneho ny fisiny ara-piombonana aminy. Ho lehilahy sy vehivavy tena feno ny heriny sy ny fahatsarana any ianao. Ary tsy ianao intsony velona fa izy ny velona ao anatinao. Izao ny fotoana sarobidy indrindra iraisantsika amin'i Jesosy. Mba fantatrao ve fa lay solo anao dia tianao ary mialohan'ny fotoana ahafahanao miombona aminy eo amin'ny latabatra dia efa nefainy avokoa tamin'ny fahoriana sy ny latsa ary ny diakapoka sy ny fangiry firiana rehetra ny aretany izay tokony ho fangiry firiana sy faharatsiana rehetra natao hitrangy eo amin'ny fiainanao vokatry ny fahotana. Noho ny fahasoavany dia tsy manan-kery aminao ny ota. Fa raha androany ianao niteny amin'i Jesosy hoe Tompo Jesosy io, fantatro fa ny fiainako no sarobidy indrindra aminao, ny fanahiko no ambony indrindra aminao, ny aiko no ambony indrindra aminao. Tonga androany manantona anao Jesosy mifoko manontolo. Iaina ny fiovaovao zany ao anatiko rehetra. Ho ilay olona iray hitarafana ny fisina ho ety ambonin'ny tany. Ho fantsina tsy azo nofo azonina anao izay tiany, fa ho fantsina eo ampelantanany ray anao ny sitrapony mandrakizay. Tia Jesosy, manjaka eo amin'ny fiainako, manapato apoko, ataovy tanteraka eo amin'ny fiainako indray androany. Ny tsara sy mendrika indrindra avy aminao, ananako fiadanam-po sy fifaliana fa Andriamanitra ianao. Anio fantaro fa izy ilay mofo nidina avy tany an-danitra ho antsika rehetra. Amin'ny fiombonana tena amin'i Jesosy dia tady teo fa iray aminy ianao. Ary amin'ny fotoana ilay endriky ny nofo tsarovana ho aninao no anehoana n'ilay nofo tsy mety levina fa nandresiny fahafatesana tamin'ny fitsanganany amin'ny fotoana iverenany hanovanao hitafony tsy fahalovany. Fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo izy ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny hoy izy hoe ity ny tenako izay vakina ho anareo. Izao natao ho fahatsiarovana misaorazy. Misaotra Jesosy. Mahatsiaro izay ny diakapoka izay niretanao. Vaky ny nofonao mivoaka ny raha Jesosy. Ary izany fieretana izany mba nanay antoka fa raha tsy misy raha latsaka tsy nisy famonjena. Tonga olom-bavonjy izay, tonga olona toy ny tsy manatsiny izay araka ny teny boky ny tononkirany Solomonina hoe ianao ane lay ahy tsy misy kilema satria ny kilemako rehetra nentinao mba hahafahany fahatsarana ho tonga fiainako isan'andro. Olona no amarinina izay Jesosy, namarinina mamaim-poana noho ny fitiavanao sy ny famindramponao. Izany no antony mahatonga anay mivory manome voninahitra anao tahaka izao ny fiangonanao. Sarobidy loatra ny aretanao anay
satria ny diakapoka na makina ny nofo no mitondra fanasitranana ho an'ny fanahinay sy ny ainay ary ny tenanay ray manontolo. Aroko ny tompo tia ny kapoaka ny fanekena vaovao sady mandrakizay izay nalatsaka ho anareo ho famelana ny fahotanareo. Ka no vinanao mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'i Jesosy nareo mandram-piaviny. Misora azy. Makasitraka Jesosy ny amin'ny rano sarobidy. Lay raha tokana na feno ny fepetra nampitsiky ny ray satria nahafapo ny fitsarany fa tanteraka naneo ny fioarany fatanterany fahatsarany sy ny fahalebiazany. Raha masina satria tsy nahitana loto na faharatsiana namonjy anay rehetra. Anio zay dia miombona aminao amin'ny endriky ny mofo sy ny kapoaka maneo anatin'ny fonay fa anao mandrakizay zay makasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sy tia tanana mafy ho an'ny tompo, mahazo ho toerana tompoko. Halleluja. Mandrotsika ho amin'ny filazana sy ny fanatitra. Afaka tonga dia tatazana ny fanatitra tompoko. Filazana ty akanjo ty akanjo adiny tao amin'ny tranopokin'olona maly zay tompony dia afaka manantona makazy rehefa mifarana ny fotoana misaotra tompoko. Ny filazanantsika moa zany araka ny ainantsika androany sy ny hitantsika androany dia eto amin'ny centre hvkl bypass isika no manao ny fotoanan'ny communion isaky ny Sabotsy maraina. Averina eto amin'ny centre hvkl bypass avalotsika no manao ny fotoanan'ny communion isaky ny Sabotsy maraina, fa ny fotoanantsika isaky ny azoma kosa dia ao amin'ny tranopokin'olona Analakely manomboka amin'ny 4:00. Ilazao ireo namana fa mety mbola betsaka ny tsy mahafantatra angambany dia somary vitsivitsy kely tsika fa aleo ampitaina foana ny filazana tompoko ankasitrahana isika tsirairay avy. Ny fotoanantsika eto ny sekoly programantsika amin'ny herinandro ny sekoly dia latsinainy talata larobia misy ny sekoly zay iarahantsika manao ao amin'ny Super U Analakely riana faharoa. Super U Analakely riana faharoa ny alatsinainy manomboka amin'ny 7:00 sasany, ny talata manomboka amin'ny 7:00 sasany ary ny alarobia tsy miova ihany koa ny ora fa amin'ny 7:00 sasany alatsinainy sekoly famana olana, ny talata sekoly fanasitranana ary ny alarobia sekoly fitahiam-panahy sy fanambinan-toetra ho an'ny tsirairay sy ny ho an'ny tokantrano. Alleloia, mitiafa mafy ho an'i Jesosy raha efa nandray zavatsoa avy amin'ny tenin' Jesosy tao anatin'ireo sekoly ireo ianao. Somaraka nambarako teo dia ao amin'ny tranopokin'olona Analakely isika no mivory manomboka amin'ny 4:00 ary ny Sabotsy amin'ny herin'ny androany dia eto amin'ity toeran'ity centre hvkl-mission bypass avaloha akaiky ny gastronomie pizza. Misy olona mitsenanao eo manomboka amin'ny 7 ora eo. Raha tsy mahita ianao dia mandehana fotsiny dia misy miala eo amin'ny gastronomie pizza bypass avaloha, tsy le gastro pizza bypass ery amin'ny domaine fa ety avaloha. Fandaminana kely ho antsika izay mitondra fiara ataovy amen aloha. Ho antsika izay mitondra fiara fandaminana resaka parking ity amin'ny parking isaorantsika be da be ny Bogota izay mampindrana antsika ny fiantsonan'ny fiara. Fa fandaminana kely ny parti avy any Atsinanana, parti est dia natokana ho antsika izay mivory eto rehefa Sabotsy maraina ohatr'izao. Noho izany ho an'izay tonga voalohany dia iangaviana ampiakatra ny fiara ary amin'ny farany ambony ary mba ahafahan'izay tonga aty aoriana misitraka ny parking ety ambanimbany. Ny parti avy any andrefana kosa na parti ouest dia ho atokana ho an'ny client na ny mpanjifan'ny Bogota. Andao teka mafy betsika ho an'ny fisian'ny Bogota atao anatin'ny asa fanompona. Zay ny vaovao-piangonana. Tsika manana radio FM 90.8
FM 90.8 a na ho antsika eto Antananarivo, na ho antsika ho any Antsirabe, na ho antsika any Majunga a aiza moa fa efatra tsy rono mandidy a ty hafa mafy an Jesosy a fa FM 90.8 a dia mandeha hatrany Tsirono mandidy a Antsirabe a Majunga eto Antananarivo samy mahazo andreo daholo a mitovy ny maridrefy a tsy miova dia afaka mieno andreo a isika tsirairay avy. Ny PJFB atsika koa dia mandeha hvkl-mission events izay misy ny ataontsika hoe rakitra vidéo tsy haiko hoe sary hoe zany sahira fa rakitra vidéo ny toriteny rehetrarehetra eto a misy ny teny manafaka koa ao anatin'io a ary afaka mamerina miaino a an'izany a ianao. Ilazana ihany koa isika fa efa mandeha ny tranokala roy a hvkl-mission.com hvkl ndao hiaraka merina an'izay tsika hvkl-mission.com rehefa mitape an'io ianao satria maro amintsika ny tsy manana compte FB a fa tapena fotsiny izay ao amin'ny internet a dia mahita ny toriteny ianao a efa ao daholo a ny toriteny a izay nanomboka tamin'ny fotoana izay namoronana azy. Ndao hiteka mafy an Jesosy. Zay ny filazana fa andaontsika hitsangana dia ainjiry maketo aloha ny tananao a ray amin'ny anaran'i Jesosy mankasitraka misaotra fa ianao no nanome hery anay ahavory arena, misaotra ny amin'ny fisiany izao toerana izao ahafahanay manambara ny fahamarinanao ary ahafahanay mampiatra an'izany a rehefa miala eto Jesosy a ndreto ny fanatitra Jesosy avy amin'ny hery izay nomenao anay na ahafahanay nanangona an'izany a tahina izao fanatitra izao Jesosy ho tonga fanan'olona voatahiry mijoro tsara manome ny toetra izay ankasitranao hatramin'ny fotoana hanenony trompetra ary tsisy miemotra izay a fa mamaly ny antsonao a ary mankatoanao zato isan-jato. Mankasitraka ray amin'ny anaran'i Jesosy a tsika rehetra hiaranao hoe amen. Nasaina ny lioanjoda hiditra ao anaty fiderana isika aorianan'izay dia hiakatra ny mpirompon'Andriamanitra metraka ny tsodrano. Ndao tehaka mafy adraisantsika ny lioanjoda sy ny mpitendry ary ny mpandihany. Alleluia. Raha ao iandry kely azafady a dia asaina hiazakazaka vetivety akaty aloha ao anatin'izany dia efa mandroso ny lioanjoda. Alleluia. Ao anatina hira efatra be izao a hiara anditsika ataontsika mitoradrovy ty toeran'ity ho an'i Jesosy a sy voninahitra ho an'i Jesosy a irery any. Filazana farany fa saika adino a rehefa mifarana ny fotoana dia mba hangatahana zay vatan-dehilahy tsy voatery hoe tanora fa zay matsapa hoe mba misy a dia mba mijanona mifanampy amin'ny fangoronana sy ny fampirimana entana. Mankasitraka tompoko. Alleluia. Da tsika iorakoraka mafy an Jesosy a. Mbola tsy naona ve nareo? Vonina iteran Jesosy a. Zany ve ny herin'ny olona vonina iteran Jesosy a sy iorakoraka mafy. It's
Ituriako amin'olo jiaby tsy sasakana sa tsy tena tsy tiavaka mbavakoanao Sanakaloko tena mamiko nakafiziko tiako mare aminao re Jesosio tiako anao Sanare se foi bom aminao re Ireki não tiavako andaniako mi ajuda aminao re se funziariako Magia aminao re Jesosio Ireki não tiavako andaniako mi ajuda aminao re se funziariako Magia Assura cura com a mão Aleluia Avete che fare non orecchie socio Orecchi Che non ti avago Andando Mi aiuta orecchi Si funziariako Magia chiesa Alléluia. Woo!